Miarabanao any tokantrano manaraka ny meteontsika raha ny sary azy tamin'ny zanabolona tamin'ity androany ity hita-taratra trano aloha zany ny vokatry ny avaratra azy ao amin'ny ilany atsinanany nosina izay somary malefaka ary zay ary hita-taratra ihany koa zay ary tsapa amin'ny maripany indrindrindrindra ho an'ny avoatany zany na maina tanteraka ny andro amin'ny ankapobeny dia misy hatrany rivotra somary mangatsiatsika zany avy any amin'ny hoentin'izay avaratra azy izay ato anatin'ny telo andro dia saika mbola mitovy amin'izay hatrany aloha zany ny mandrafitry ny toetrandrontsika zany hoe ny fisiana anticyclone atao tsy nosy hatrany aloha zany no tena mamaritra azy ny any amin'ny ilany atsinanana ao anatin'izay dia mety lalolalovana raona eny ihany ny toetrandrontsika ho an'ny rapitsy maraina ary mandraona ny andro an'ny distrikany Andalasy Analanjorova mety lalovan'orana tandrivondraona mandalo ihany ao anatin'izay ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro amin'ny ankapobeny raha ny ampitsotolakandro dia torak'izay ihany mandraondraona hatrany ny andro an'ny ilany atsinanana no zany hoe ny faritra atsinanana sy vatovavitra iny mety ho tratran'izay fa ao anatin'izay dia misy ihany koa ny tandrivondraona mety mandalo ho an'ny ilany andrefan'ny nosy kosa indray ho an'ny tan'ny melaky sy ny tan'ny vobolava ary koa ny any amin'ny ilany andrefan'ny vakinankaratra iny mandraondraona ny andro torak'izay ihany koa ny manodididina ny nosy be sy ireo distrika manakaikakana Ambilobe ny ambiny dia mbalika tanteraka ny masoandro ny maripana vinavina ho an'ny rapiso izay mangatsika hatrany aloha ny andro na dia somary maina araky nefa lazaina teo satria dia mamaritra somary manara amin'ny ankapobeny zany ny avaratra azy avokany dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 eo na 20 degré ho an'ny avoatany ny ilany atsinanany nosy kosa midina hatrany amin'ny 14 degré ho an'ny faritry anosy ny any amin'ny faritry vatovavy ny any amin'ny ilany andrefana kosa nefa ao anatin'izay dia mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana vovinavina ho an'ny rapitso izay hatrany ho an'ny andron'ny zoma dia misy hatrany aloha ny araona amin'iny morontsiraka atsinanany nosy iny izay mety mitondra tandrivondraona ihany zay indraindray ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vovinavina amin'izay andron'ny zoma izay misy fiakarana kely ho an'ny faritry Matsiatrambony sy Analamanga ary ny any amin'ny ilany atsimo atsinanany nosy ny ambiny kosa tsy dia misy fiovana firy aloha amin'ny ankapobeny eo amin'ny 13 degré celsius eo hatrany ny ambony indrindra hitany amin'ny distrikany Maivatanana any no mety misy an'izay amaranantsika azy ny andron'ny sabotsy ny maraina na ny hariva dia somary mbola misy hatrany aloha ny araona ho an'ny distrikany Andalasy ny any amin'ny faritra Analanjorova iny ny ilany atsinanany nosy ihany koa ao anatin'izay dia mety mandraondraona mitsitokotoko ihany amin'ny ankapobeny fa rehefa atoandro moa ny andro dia misava ihany zay mbalika hatrany ny masoandro ho an'ny faritra sisa raha ny maripana vovinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay tombanana miakatra hatrany amin'ny 13 degré ho an'ny faritra Analamanga raha toa ka mbola mijanona eo amin'ny 20 kosa zay ho an'ny faritry Matsiatrambony vakinankaratra ihany koa dia misy an'izay fiakarana 1 degré zay ny any amin'ny distrikany Taolagnaro ihany koa tombanana miakatra hatrany amin'ny 19 degré celsius amin'izay andron'ny sabotsy zay ary ny ambony indrindra mitoetra hatrany any amin'ny tapany avaratra andrefana mahatratra 30 degré zay ho an'ny faritra any Betsiboka ny ambiny kosa tsy dia misy fiovana firy aloha zany amin'ny ankapobeny izay ny meteontsika tamin'ity anio ity raha pisindray fotoana manaraka velomity